atao amin'ny malagasy manao live good. Ny zavatra ataontsika raha ohatra navita pré-inscription tsika efa ela dia zay vao tapa-kevitra anao an'le inscription andohan'le droit zany. Dia rehefa vonona zany le $51 ny anatin'ny compte-nao amin'ny portefeuille zany dia sokafanao le mail voalohany nalefan'ny live good aminao. Rehefa misokatra zay mail zay dia misy an'ity message ty ato hoe joint now ty. Io zany no ahafahanao miditra dia afaka anao manohy an'le inscription anao. Fa raha sendra kosa tsy hitanao mitsy ty message ty dia inona zany natao misy an'ity lien ty hoe securemyposition.com. io zany frappenao io ataonao amin'ny barre de recherche dia http:// de securemyposition.com. dia io zany kitianao dia ampidirinao ny adresse mail anao, ohatra hoe kitiko zao ty dia rehefa kititsika eo dia rehefa tonga eto anao dia ampidirinao ato ny adresse mail anao. Adresse mail anaovanao inscription iny kosa ka vatatitsika. Rehefa tafiditra iny dia kitianao ny hoe voir mon équipe, tirany adresse mail hitanao zao ty mivoaka tsara le izy dia afaka zany tsika ny manomboka ny inscription définitive raha ohatra ka efa pare ny paiement amin'ilay $50 izay ahafahantsika miditra mpikambana ara-dalàna isotrantsika n'ilay avantage atao amin'ny société live good. Dia ahoana ny fomba ataontsika rehefa tonga eto amin'ity page ty tsikany. Voalohany vonona zany ilay $51 satria 49 mahery $50 ilay live good, $1 ny frais de réseau raha mampiasa Binance ianao na Faucet Pay. Dia rehefa tonga eto dia kititsika ny hoe lock in your position dia kititsika zany ny hoe lock in your position. Tsika zay rehefa voakitikanao igny dia efa tafiditra live good ato la information zay nataonao tamin'ny pré-inscription, anarana, fanampinanarana ary ny adresse mail. Dia rehefa vita zay dia ampidiritsika ny numéro ny téléphone. Dia username, ity username ty ilay mipetraka ao aorian'ny lienao. Zay le username dikany tsara raha atao stratégique tsara. Dia mambaditra mot de passe ianao aorian'izay mot de passe dia averina diketo le mot de passe dia rehefa vita zay dia sélectionnenao ny option 1 raha ohatra tsika andeha amin'le mensuel option 1 rehefa vita ny option 1 dia Madagascar ny pays dia ampidirina ato ny anarana feno anarana feno ampidirisika akato dia rehefa vita zay dia adresse logement ty zip code ty atao 095 fotsiny mety dia eto amin'ity mode de paiement ty ity etsika ny amifidiny amsina hoe paying using cryptocurrency dia rehefa vita zay dia atao continue. Rehefa tonga eto tsika ny avy atao continue dia verifienao tsara ny information. Rehefa vitanao hoe marina tsara ny zavatra rehetra misoratra ato, ny adresse, ny zavatra rehetrarehetra dia cosenao itony case anankiroa itony acceptenao tsara izy cosety. Rehefa vita zay dia kitianao ny complete my sign up. Zay aloha ny information dia tonga eto amin'izay tsika ny andohan'ilay droit ato amin'ity cryptocurrency ty pay with crypto ato zany tsika no mandohan'ilay droit dia ny zavatra efa haintsika ozy izy live good eto un mois d'abonnement ozy izy dia avake ny frais idirantsika mba ho membre live good. Dia izay zany ny fomba anankiray ahafahantsika manao ny inscription fa irositsika amin'ny video manaraka makasika ny paiement any amin'ny crypto-monnaie.